io satria io raha tsy tonga io zavatra anankiray io dia tsy vonjy zasy ianao ary ny fahitantsika an'io mahatonga antsika tsy hanaonao foana satria vidiny Jesosy tamin'ny vidiny lafontsika tsy tamin'ny vola fa ny ainy mihitsy. Amen. Jaona 9:70 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nananatra ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Amen. Teny anankiray anisan'ny teny farany ambaran'i Jesosy hoe vita. Tsy dia hoe vita ny amiko fa hoe vita ny aminao sy ny amiko. Amen. Vovonjy sasy anao rehefa mandray ny Jesosy ary rehefa tsika mantanteraka ny teny sy miampina dia anisan'ilay olona tsy nany eny amin'ny rao lanitra satria antodintsika eto matsiaro izay teny pasera anankiray izay hoe tsika anio sy teto ambony tany miandro fiavian'i Jesosy fa tsy hoe inona mahafinaritra anahy tadiaviko ilainy iny fa zay satria ona raha ny zavatra rehetra efa vita daholy. Amen. I Paoly apôstôly anisan'ny olona anankiray izay nampiasan'Andriamanitra. Fatantsika misy tena hoe nampiasan'Andriamanitra izy anisan'ny navitany toro filantsara be dia be lehibe izy ary ny zavatra nisoratana mpanorata fanahy masina azy. Za mino hoe misy apôstôly ireo nanohatra ihany fa hitan'Andriamanitra hoe eny Paoly apôstôly no tsara soratana amin'ny baiboly izay isitrantsika malaka androany. Amen. Fa nanana olana tahaka ny amin'ny tendro an'ity Paoly apôstôly. Za mino fa mety mivetsivetsona no entina mbavaka foana ino entina mbavaka tompo ampio amin'ity afao ty makatsy makaro. Tsy voasoratra anatin'ny baiboly zany fa za mino an'izany tahaka anao dia matsiaro ny teny Jesosy hoe vita hozy izy. Dia izao namaly an'ny Paoly apôstôly Jesosy ao amin'ny Korintiana 2:12-7. Tena anankiray fahintsika fa mampatsiahy ny tompo satria misy antsika ireo toby amin'ny Paoly apôstôly satria nofy ihany zasy ianao. Amen. Vakintsika ny teny Korintiana 2:12-7 dia hoy Jesosy manao hoe nefa hoy Jesosy tamiko izy Paoly apôstôly ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena koa mainka sitrako ny irehireny amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Mavesa-danja be le hoe ampo anao ny fahasoavako. Amen. Mety le olana ny Paoly apôstôly tia ny vahana Jesosy eo ny eo fa tena mbola mihoatra lavitra izay ny teny Jesosy hoe ampo anao ny fahasoavako. Tsapantsika ve izay amin'ny tendro an'ity ampo anao ny fahasoavan'i Jesosy. Ampo amin'ny fahasoavan'i Jesosy. Ny zavatra irintsika ireo olona averina foana raha zazo androany io na io andahoanao. Mavesa-danja be le hoe ampo anao ny fahasoavako. Amen. Alleluia. Tsy fantatra hoe mahatonga an'izany fa ampo anao ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Tsy fantatra fa tsy dirira miverina le teny tsy fantatra. Mampivoraka le izy hoe ampo antsika ny fahasoavan'i Jesosy. Ndre sora Jesosy taiza motsika to. Ampo antsika ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Tsy le zavatra le mampangedahita tsy mampatoranao amin'ny alina iny le mba tsy hitanao ianona manandry tsy iny fa ambon'izay ny fahasoavan'i Jesosy ampo anao. Raha jerentsika tany amin'ny Tesalônika taloha tany fa rehefa ny olona anankiray fidin'Andriamanitra fa misy fahasoavanao fa indraindray izy io mihavanitsika. Alleluia. Jerevantsika ny raha Josefa ohatra ny tsy tiany rahalahy fa Josefa rehefa namidiny zareo andevo le fahasoavana ato anatin'ny Josefa voatao amin'ny tranon'ny Potifara dia nitranga le izy. Tsy fohy ny Potifara mihitsy Josefa. Alleluia. Voata ozy amin'ny baiboly ny Potifara ary tsy nikitika ninina mihitsy izy. Afa-tsy mivadiny Potifara any noe tiany tany akory izany tsy nasian'ny Potifara tandreman'i Josefa. Rehefa ny roan'ny Potifara tao amin'ny tao Josefa za miny fa nitsahatra le satria le ho fahasoavana mihitsy olo fahasoavana mihitsy ny roasiny. Nakany aposa zay Josefa dia jereo ny ohatra zay tao satria le fahasoavana manaraka foana. Dia tena niroborobo ny fandrarana tao amin'ny fonja tao.
rehefa nakany an-tapanay Josefa dia tena tonga dia Egypta ray manontolo mihitsy ny sitraka le fahasoavana atao anatin'ny Josefa satria misy zavatra ao anatin'izany tamin'izany mbola testamenta taloha dia mbola jery olona anankiray koa tsika Davida. Tamin'ny Davida mbola boay kely mbola bandy kely rehefa ataontsika hoe voaositra Andriamanitra izy nosorana izy dia jereo ny nisy olana anankiray teo amin'ny Israely hoe izy Goliata fa vao nijoro Davida tonga dia taraboka Goliata le manana fahasoavana hafahafa kely lasa tanana nakenina lavabe izy fa nampidaraboka ny Davida. Rehefa nentseny Saoly Davida nandeha nitsoaka anakany amin'ny Akisy dia niala tany koa le niaraka tamin'ny Davida le zavatra dia nakany amin'ny Akisy izy dia jereo ny nandresy ny Filistina rava i Saoly maty Saoly sy zanaka ny telo lahy. Tanao mizavatra ny tokony hampatsahivana antsika mizavatra ao fa mila hoety antsika miaraka amin'ny tompo le izy manana antsika ny fiombonana amin'ny Jesosy firaisana amin'ny Jesosy le izy fa raha zany hoe any amin'ny kanjo tokony alenina le dia lasa tokony le firenena tokony Saoly tokony lasa lavo tao anatin'ny fahafahambaraka. Halleloia. Da nentsika ne miaraka amin'ny tompo rehefa tsy amin'ny fiombona amin'Andriamanitra lasa makany amin'ny kanjo tokony ale makany amin'ny nefa ne mizavara ao anatinao tsy tsapanao le izy tsika ve mahatsikatra fa misy olana mitsiriritranao tsiriritranao tenao tiako tenena hoe tsy hoe manja sy ny bogosy tsy any le tiako tenenina ndre mba zanaka ao dia zanaka any tena endry ohatran'izao ny olona mitsiritra ianao ndray le fahasaova anatinao hozonao le izy le dodrombelona ty ianao dia ohatran'izao dia lasa manintsy lasa le ohatra manoatra ny Davida dia lasa lefa maninona zany satria tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra tsy hitanao le izy. Jereo ne rehefa ataontsika hoe Jesosy ane rehefa nalainy devoly fanahy dia jereo ty fomba fijery ty verina foana ty fomba fijery ty Jesosy Joba moa ko azafady Joba vao resaka tamin'ny Andriamanitra Satana dia fomba fijery Satana negatifa foana fa n'Andriamanitra pozitiva foana. Amen. Za mahatonga antsika misy fotoana tsika hoe somary ozy mampiome kely tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra dia tsy hitanao hoe iza marina moa anao io ankonanao aminao iza marina moa io. Alleloia. Le vehivavy izy Samaritana nisy fahasoavana ato anatiny tao fa noentiny nakany amin'iny izy ty nakany amin'ny filany nofo le izy nanadala vadin'olona tany anankidimy dia farany inona ny konsekansa le izy lasa tsy mahasahy miseho masoandro fa kan'olona rano ao maraina ny azy amin'ny atoandro mba tsisy olona sofa mifanina tamin'ny Jesosy tamin'ny tendroany ty ny olona antsika ne misy fotoana ne tsika ny mitady zavatra lavitra tadiavo Jesosy ao anatin'ny communion rehefa tsika jery an'ity telefonina ty manam-potoana mihitsy raha vao ataontsika hitantsika hoe somary fa 25% ny tiana aiza chargerako teo rehefa mandeha isa mandeha voyage ny olona tsy adino ny chargera sy ny misy fotoana prise multiple. Alleloia. Tsy ratsy zany fa asivo le fiombonanao amin'Andriamanitra asinareo manao fa misy fotoana za vao tamin'ny herinandro teo tratran'izany tratra amin'ny fahamaikana dia somary nizaka niakatra tao anatiny tao satria fotoana tokony iombonana amin'Andriamanitra tereny fotoana rehefa amin'izay vita le izy dia manongo tena inona ary nataoko iny tsy misy olo mahafantatra hoe pastera fa ianao ihany nyfantatra hoe tsy mety ny nataoko iny satria tena asa reo olona nareo raha mitovy amiko fa ho an'ny tompo ny voninahitra fa za matetika irana fa zavaraha ny iranana amin'ny asan'Andriamanitra zavaraha tsy takara saiko tsy vitako mihitsy mangorooro vo irana fa ao anaty koa misy zavara anankiray dia nisy fotoana irana nisy fananidegana fananiko natao tonga dia tsy namalina izy rehefa amin'izay verina tamin'ny tompo to dia mivalo azy le izy ao ne mizavara ao anatintsika ao fa fiombona antsika amin'i Jesosy ny olana fiankina amin'i Jesosy ny olana mandeha fotsiny tsika rehefa mandeha mandany any morana mena ny tantaran'ny Abrahama moa sy mbola Abrahama amin'ny Genesis 2:12 hoe mandany fa any tahiko anao raha misy olona tsy ao amin'ny tompony hoaizy dia ninona dia manina mila dia tahena dia azeda misy le izy fa be dia be ny olona maniry mba teo tahaka ny Abrahama amin'izao fotoana izao. Amen. Tsy tanteraka zany raha tsy fiombonana amin'Andriamanitra firaisana amin'i Jesosy.
amen. Ny olonantsika io zaka simple io simple io simple io tsy fantareo izy manana retana manana inona fa ny mpôly atoratorana tena tompo ampy anao fahasoavanao izy io heriko tanterao anatin'ny fahalemena ary zany mahatonga ny ao amin'ny Kolosiana 3:7 Kolosiana 3:7 manao hoe aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao aminareo amen. Dia antany io ny tenanao hoe inona daholo ny teny Kristy tsy hoe fantatrao fa mitoetra ao anatinao amen. Iny rehefa te misy problème tonga dia zay mitoetra ao anatinao mamaly anao iny. Zaho nisy fotoana accident dia efa mivadika ambony ambany ato amin'ny bilina ao mantso mama ao miteny ratsy ao miany Jesosy. Io tsy azo amboarina io voaka ho azy io ary zany mahatonga antsika hoe isan'andro dia mamaky foana baiboly isan'andro mba mahatonga ny tenin'Andriamanitra mahazo toerana ao anatintsika. Fa raha tsika zao resana iza kristianina za kristianina hainao misy manefina haiko fa tsy hainao aleo toko tena haiko manafina ny klimako aminao mbola misy zava anankiray fa zao rehefa mandalo olo anao dia tonga dia malakilaky hoe tonton na tantinina na inona izy ty na radoko na inona izy ty amboarina manjamanja satria mba te ho hitany ihany mba ho azy ny tisy ty mivaly ty sire alleloia. Fa rehefa teny Kristy mitoetra anatintsika za tena miteninao hitanao famarina ny ten'Andriamanitra hoe misy fahasoavana anatintsika. Ny olona ireo olona tsika tsy tafiray amin'Andriamanitra. Ny olona ireo olona teny Kristy banga ao anatintsika. Andriamanitra ane mipetraka mitady olona mipetraka amin'ny toerana mibangy tsy afaka mipetraka amin'ny toerana mibanga ny olona anankiray raha tsy feno Andriamanitra ao anatiny eo amen. Anontany foana ao anatinao tena feno Andriamanitra marina ve hoe misy fotoana hoe sekoly hoe tonga ianao dia misy inay ary dia makary amin'ny bypass makary tsara be reny fa misy ten'Andriamanitra hoe mitoetra ao anatintsika amen. Misy zavatra anankiray misy fotoana tsika araka ny Davida teo Davida nakany amin'ny kanjo tokony nalehany alleloia. Misy olona manana fahasoavana amin'ny teny fa alefa makany amin'ny fifosana le izy dia iny efa farany fifosana ho hitako raha tsy avy tsy daraboka ny anina iny araka ny teny Sokraty teo taloza izy satria le fahasoavana tokony nanambara vaovao mafaly lasa makany amin'ny sy tokony dia marina ile izy rehefa nan'le olona dia fifaliana misy mo tsy miteny fa misy fifaliana ao am-po tsalo fa nenina zany taloha ino hoentin'Andriamanitra fa ina dia hivavaka karahantsika fa iny teny Kristy hoe mitoetra betsaka ao anatinao satria zay ihany olona amin'io mahita fa izay teny lavalava fohifohy izay hanampy anao amen. Mahita fa anambaran'Andriamanitra hoe nakany amin'ny makanjo tokony alehany Davida mpanjaka tadidiony lasa nandresy amin'ny fahavalony. Zany hoe mahatonga ny hitanareo dia volany izy ane tsy manana inona fa izy fihetsy fotsiny dia ny olona zay mibatra ohatra dia manaiky angamambakany mitady mpanan-karena izy mampiasa ny arenan'le olona mitady olona manam-pahaizana izy mba exploiteny mitady olona matanjaka izy entiny anaovana ny iny izy ty anaovana anapolitehina olona tsy manana izy fa Jesosy mitady olona kely oranao sotrana mba hanehoany fa lehibe izy amen. Meny fahasoavana ao anatinao amen. Mimbona amin'Andriamanitra fa raha zavatra rentsika ireo olona kely sy bitika io tsinitsinina io alleloia. Rehefa tonga teo fahasan'ny Lazarosy izy tsy temanao hoe Lazarosy veloma misy fofonaina velona tsy zay ny mivoa ao izy tsy miteny aby izy manao hoe mba ho velona le maty tsisy tika zany le izy voaka amin'ny fasana ny somaritan'Andriamanitra hoe sokafo sy teny ny varavara-pasana io dia mivoa amin'izay Lazarosy hitanao zay Andriamanitra zay fahasoavana zay ao anatinao ao anaty fa mila tsika miompona amin'Andriamanitra aza mijery makare za taloha tena isaka mivoaka dia mijery ina indray titran'ny gazety ato dia mijery anao dia tsy maintsy dia misy litika kely naty fony ianona manao an'izao manao an'izao manao an'izao lasa teny gazety tady betsaka ao am-pora avy amin'izay alleluia. Misy ny olona mijery Facebook mba misy ten'Andriamanitra ao le ten'Andriamanitra sy mahatao malakilaky fa sy inona dia maninona ianona ahoana ny Proche-Orient maninona lasa zay dia lasa mitsaratsara foana dia tiako mitenao malahelo Jesosy mahita androany fa ampitombontsika fimbona amin'Andriamanitra mahita fa ny ten'Andriamanitra
teny Jesosy Kristy hitombo be dia be ao anatintsika hivavaka antsika. Misoratra Jesosy ny amin'ny teninao, miteny aminay foana anao Jesosy. Misoratra Tompo fa sokafanao ny masom-pananay ary eoko anao Jesosy ilay teny ao anatinay anadio anatinay, andevona ireny zavatra tsy mety be sy dehibe ireny ary fola aminay sy bebany aminao ireny. Manjaka foana Jesosy ao anatinay, mitareny foana Jesosy eo ho anao mifankasitrahana mandrakizay. Amen ara Jesosy Tompo. Amen. Tia tanana mafetsika ho an Jesosy ilay tena velona ary koa natentsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Halleluja. Dia fahamerabannao amin'ny anaran'i Jesosy dia manao fiadan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra, na izay manatrika eto na izay manaraka any amin'ny direkta sy ny vidéo any amin'ny tambajotra samihafa, na izay manaraka amin'ny radio ihany koa. Fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Voninahitra ho an'i Jesosy ny amin'ny teny izay fanambaran'ny mpanompo n'Andriamanitra sady zanak'Andriamanitra, satria hafa ihany ny manompo an'Andriamanitra rehefa zanaka ianao. Amen. Tao vazoantoka tsara fa tena mitoetra eo mahazanak'Andriamanitra anao ianao aloha, zay vao maika hanompo azy. Indraindray lasa loha kely ilay izy, ohatran'ny hoe te hanompo aloha dia sao dia lasa zanaka eny ihany eny am-panompona, fa zanaka aloha zay vao manompo. Amen. Ndao tsika hivavaka vetivety hisotran'i Jesosy ary ametraka ny toy ny fotoana am-pelantanany. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ary manome voninahitra anao ny amin'ny teny izay efa nresinay teo sahady. Mankasitraka Tompo malala fa manangana olona mandrakariva ianao. Mankasitraka manokatra ny masom-panasy ny sofilay mba aheno ny teninao sy tianao ampitena mitenena ankehitriny aminay Tompo, fa vonina iaino anao zahay Tompo malala. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany dia sekoly famahana olana. Dia hitako eo ambany fitarian'ny fanamasina fa misy olana kely indraindray ny fatakarana an'ilay hoe mandeha araka ny fanahy. Ilay hoe mandeha araka ny fanahy. Inona ary ny hevitra izany ahoana ny fanaovana an'izany ahoana ny fanatanterahana an'izany. Ohatran'ny sarotsarotra kely izy indraindray satria ohatran'ny mifangaro ilay hoe mandehana araka ny fanahy, lasa mifangaro amin'ny hoe mandehana araka ny lalàna. Ohatran'ny hoe mandeha araka amin'ny ezaka tokony ho amin'ny herin'ny tenanao, ary ao ny fitsipika sy ny fepetra izay mipetraka, izay mifandraindray ihany amin'izay voasoratra tany amin'ny lalàna ny fanekena taloha. Ohatran'ny mifangaro ohatr'izay zany ilay izy indraindray. Dia hitako hoe olana izany mila atao mazava androany eo ambany fitarian'ny fanamasina. Amen. Inona tsara ny hevitry ny hoe mandehana araka ny fanahy. Ndao isika mamaky tenin'Andriamanitra vetivety ao amin'ny Galatiana toko 5. Galatiana toko 5 teny haitsika tsara fa ndao indray mba tsy le vokatry ny fanahy aloha no vakiantsika androany, fa le zavatra ambaran'ny Paoly manodidina n'ilay vokatry ny fanahy. Galatiana toko 5 ny 7:17 sy 4:40 no vakiantsika. Dia avy eo 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia avy eo 10:20. Somary mitsambikina kely zany tsika. 13:20, 14:20, 9:20, 17:20, 18:20 dia tonga dia mitsambikina any 10:20 tsika. Rehefa hitantsika dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahany ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahany izany, fa mifampampo amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny tenin iray ihany ny lalàna rehetra dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa hoy izaho, mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohatra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany ny lalàna.
raha velony ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Amen. Indraindray eto anivon'ny asa fanompoana dia mety mieritreritsika hoe ary zahay zany asaina manamboatra ny toetranay foana, asaina miezaka foana mba ho tsaratsara kokoa. Raha zay dia misy olana, satria miverina raha zay zany raha asaina miezaka ianao ary raha mahatsapa tena ianao fa mila miezaka mba hahafahanao tsaratsara kokoa ny toetranao dia miverina any amin'ny fanekena taloha ianao. Ao ary ao tsara aloha fa ndreo dia raha vo tsara kito dia sarotsarotra. Tsy zay anefa le izy, satria Paoly eto miteny hoe eo amin'ny 9:20 fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Zany hoe mifanohatra tanteraka ny lalàna ny fanekena taloha sy ny lalàna ny fahafahana zay tenenin'ny Jakoba. Lalàna ny fahafahana ozy Jakoba fa tsy le lalàna teo aloha. Amen. Mifanohatra ireo. Raha mandeha araka ny fanahytsika, raha tarihan'ny fanahytsika dia tsy ambanin'ny lalàna. Inona ny dikan'izany? Dia nefa indraindray tsika manao ezaka mba ho tsaratsara kokoa, manao ezaka mba ho tsara toetra, manao ezaka mba hanampitiavana, manao ezaka mba ho tanteraka le vokatry ny fanahy ao anatinao. Raha vao zay zany dia misy zavatra mandringa ao, misy zavatra nandringa atao anatin'izay. Tsara ny ezaka satria ozy tenin'Andriamanitra fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo, fa raha vao tsy mipetraka ao amin'ny tokony ho izy le izy amin'le fandehanana araka ny fanahy le izy dia misy olana kely mipetraka eo izay tsy maintsy vahana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Hiaingany amin'le tena fototra aloha tsika hoe ozy Paoly eto hoe fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo. Amen. Ny olom-bovonjy zany dia mitoetra eo amin'ny fahafahana. Zay aloha zany anankiray mazava tsara. Ny olom-bovonjy dia mitoetra eo amin'ny fahafahana ary tsy misy fanamelohana intsony ho an'ny olom-bovonjy. Vakintsika ny tenin'Andriamanitra Romana 9:20 aitsika tsara io tenin'Andriamanitra io. Vakintsika minaran'i Jesosy ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka nahoana ary raha tsy misy fanamelohana no miteny indray Paoly hoe eo amin'ny 7:7 amin'ny Galatiana 5:5 hoe mba tsy ahazahoanareo manao zay zavatra tianareo. Fa nga tsy efa afaka, fa nga tsy efa tsy voaheloka tsony, nga tsy efa afaka manao zay tiana atao tsony. Tsy zay. Ny olom-bovonjy dia mitoetra amin'ny fahafahana. Tsy misy fanamelohana fa zao inona aloha ny atao hoe olom-bovonjy. Ndao aloha zay nijerentsika voalohany. Fanontaniana voalohany zany olom-bovonjy ianao. Misy fomba maro itenenana atao olom-bovonjy, zanak'Andriamanitra. Fiangonana ho ampakarina, nateraka indray. Misy be dia be ny anambaran'ny tenin'Andriamanitra azy mba hahafahantsika mahatakatra tsara. Natao olom-bovonjy dia olona nandray an'i Jesosy, nanaiky ny asa-pamonjena izay nataony. Ny fandraisana an'i Jesosy dia dingana mizara telo, ara-pahatakarana aloha amin'ny saina. Zany hoe na eno an'ilay afatra ianao dia nahatakatra ny sainao. Raha mijanona eo ianao dia tsy voavonjy. Be dia be ny olona mandray ny afatr'Andriamanitra. Misy olona raha niona tamin'i Jesosy mihitsy fa nijanona teo amin'ny fahatakarany sainy fotsiny izy, fa tsy nitsambikina tany amin'ny dingana hafa. Na le endrika tsy voatery ho dingana fa endrika tsy maintsy hidirana avy hatrany le izy. Ara-pahatakarana aloha ny fandraisana an'i Jesosy. Faharoa, ara-pitiavana ao anatin'ny fonao. Takatrao lay asa-pamonjena feno fitiavana nataon'Andriamanitra ho anao dia voakasika ny fonao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Satria
ny fanamasina osy Jesosy ny mampiaiky ny amin'ny fahotana, ny amin'ny fitsarana ho avy sy ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Amen. Dia voakitika ny fo ny amin'ilay fitiavana. Raha mijanona eo koa ianao, natakatra ny sainao voakitika ny fonao, ontsa tokoa ianao, fa raha nijanona teo ianao dia mbola tsy tanteraka teo aminao ilay famonjena. Fa ny fahatelo dia eo amin'ny ara-panahy, satria famonjem-panahy no resahana. Eo ny tsy maintsy hidiranao ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Romana 10:7 miteny hoe anaran'i Jesosy, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Amen. Zany hoe misy endrika ara-pahatakarana ao anatin'ny fo ary ao amin'ny fanahinao manontolo, ny fanekenao, ilay manaiky zany mitondra n'ilay famelomana ny fanahinao ka mahatonga anao ho lasa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny fiarahana amin'i Jesosy zany dia voalohany indrindra aloha fahatakarana an'izay asa-pamonjena izay pitiavana lehibe indrindra. Jesosy nanolotra ny ainy, ny ray nafoy an'i Jesosy. Zay zany aloha zany mila manana an'izay fahatakarana izay tsika. Ary mila miaina an'izay tsika ao amin'ny fotsika sy ny fanahintsika ary n'izay tsika. Amen. Ozy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:17 hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Amen. Ny fahatakarana an'izay dia mahatonga ny fonao voavitika sy voakasika mafy fa tena tia anao Andriamanitra. Raha ohatra ny fiarahanao amin'Andriamanitra ka fiarahana terena, tsy misy an'izay fahatakarana izay. Fiarahana miandry valiny, misy tahotra hoe raha vao tsy izay koa ne dia misy fanamelohany, misy fahaverezana mandrakizay. Marina fa eo zany. Fa saingy ny soratra masina mamerimberina hoe eo ny fanamelohana, eo ny fiandringanana ho avy, fa ny fitiavako aloha jerena. Amen. Hosetran'izany zany ny zanak'Andriamanitra dia manao iny, tokony mamaly an'izay fitiavana nomen'Andriamanitra azy izay. Mamaly an'ilay fitiavana. Ndao nefa vakitsika vetivety ny Petera voalohany, toko voalohany, Petera voalohany, toko voalohany, 5:7-8 sy 7 tsika vakitsika vetivety anaran'i Jesosy. Mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba, na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Zay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa, satria inonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra. Mandray ny anton'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Amen. Na dia tsy hitanareo ara izy Jesosy dia tianareo izy. Amen. Ary iravoravonareo amin'ny finoana. Tsika zany tokony miravoravo, falifaly, satria nisy tia atsika, maty ho atsika ary nitsangana tamin'ny maty, ho famonjena sy fahafahana ho atsika. Amen. Raha mbola tsy ao anatin'izay ianao androany dia midira. Andriamanitra manome antsika safidy foana, mahazo miditra ianao, mahazo tsy miditra ianao. Izay ny mahafinaritra amin'i Jesosy. Izy malala fomba. Raha tenena hoe malala fomba moa dia ohatran'ny hoe fomba ahoana, fa poli izy, manana politesse izy, manome safidy anao foana izy. Raha mbola tsy ao anatin'izay mahazanak'Andriamanitra izay ianao dia midira ao anatin'izay androany. Raha ohatra ianao zany ka tonga dia hiazakazaka any amin'ilay hoe mandeha anaraka ny fanahy dia ho tanteraka ao aminao ny vokatry ny fanahy, dia mila mity, dia mila manana famoram-panahy, dia mandingana zavatra anankiray ianao. Fa
midira ao anatin'ilay mahazanak'Andriamanitra anao aloha amin'ny alalan'ny fanekena ny asa-pamonjena amin'ny sainao amin'ny fonao ary ho an'ny famonjena ny fanahinao. Amen. Tiavo izy satria ohatr' izany nataon'ny kristianina zay nanoratan'ny Petera teto. Hitan'ny Petera zany hoe reto kristianina nanoratako reto na mbola tsy nahitan'i Jesosy ary fa za efa nahitan'i Jesosy izy Petera zany. Dia za normal raha tia azoko ny zavatra nirahanaizy Jesosy nandritra ny 3 taona mahery efa aventure be dia normal hozy Petera raha tia azy. Fa ianareo na dia tsy nahita azy dia tia azy. Alleloia. Midira ao anatin'izay ianao androany. Midira ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana azy dia miainga amin'izay fahatakarany. Fa tia anao izy. Izy ny tenin'Andriamanitra tsy nitiavanareo azy aloha fa nitiavany anao. Fataro aloha hoe tia anao izy. Dia midira amin'izay ao anatin'ny fitiavany. Amen. Tsy mila ezaka be zany. Fa ozy ny Paul teo hoe manaiky fotsiny amin'ny vavanao ianao dia mino amin'ny fonao dia vita. Miditra ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra dia mandroso amin'izay fotsiny aloha ianao dia lasa zanak'Andriamanitra. Raha mbola tsy eo amin'izay ianao dia fotoan'androany hidiranao. Fotoan'androany aza maika aho anompo, aza maika aho anao ezaka be, anao asa be ho an'Andriamanitra, fa midira aloha ao amin'ilay mahazanak'Andriamanitra. Amen. Rehefa lasa zanak'Andriamanitra dia ahoana amin'izay? Ny fiarahana amin'Andriamanitra zany aloha dia tokony raha tenena mantsy tsy maintsy dia lasa ohatry ny aiterena zany. Dia aloha dia tokony ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tokony ho fiarahana ara-pitiavana. Amen. Satria maninona? Raha izy rainao zany tianao, mpapakatra izy. Zany hoe vady apakatra izy. Vadinao zany tianao. Sakaiza izy ozy Jesosy. Tsy ataoko hoe mpanompotsononareo ozy Jesosy fa ataoko hoe sakaiza. Namana zany tianao zany. Amen. Fiarahana amin'Andriamanitra zany dia fiarahana ara-pitiavana. Relation d'amour. Fitiavana. Zay aloha zany ny anankiray. Ka zao ny fanontaniana apetrako aminao amin'ity maraina ity. Raha olona tianao ve ka hitanao fa manan-javatra mahafinaritra azy izy mba tiany ataonao, rariny ve raha ataonao le tiany sa tsy rariny? Le tiany tsy hoe zavatra ratsy fa zavatra tsara. Raha ohatra ho an'izay manambady ohatra dia ianao zao mba tiako hoe mba tiako zao hoe ty volonao ty mba ataovy ohatr'ohatr' izao ny kopiny fa ohatran'izay zao hoe mahafinaritra mba tiako. Dia mova tsy ho ataontsika zany. Rehefa mbola miaraka moa tsy manambady dia mirehatra be ilay fitiavana. Fa rehefa manambady koa rangaha vao maika mirehatra ny fitiavana. Amen. Fa rehefa ilay mbola miaraka zany dia zao miova daholo ny akanjo atao tsara. Ohatrany tsy dia tiako iny akanjonao iny fa ohatr'izao ny tiako. Aza manao sorta tsony fa ohatra dia lasa tokotrany ohatra. Satria tianao ilay olona dia tianao an'izay sitrapony ianao. Fantatrika fa Andriamanitra tsara ary ny sitrapon'Andriamanitra tsara avokoa ka tsy rariny ve tsika raha manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia eo zany ilay problème no mipetraka. Satria indraindray itsika dia tsy te hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Satria indraindray tsika mieritreritra hoe ezaka be ilay manao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy tokony ho ezaka mihitsy ilay izy. Ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy tanterahana amin'ny herin'ny tenantsika. Izay aloha zany voalohany. Fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia tanterahana amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina. Zay zany. Mahafinaritra anay Jesosy.
ohatra ny hoe meny daholo ny zavatra rehetrarehetra any averimberiko matetika izany no meny daholy meno ny fanahy masina mamokatra ao anatintsika, meno ny fanomezam-pahasoavana, meno ny tenin'Andriamanitra mampijoro atsika, meno ny fediana samihafa satria fantany fa miatrika ady tsika, dia meno ny fediana samihafa amin'ny Efesianina 4:1 izay. Be dia be ny sabatry ny fanahy, ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy hitsetra ny fanahy. Mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy fa ohatra nefa homany ny vonony eo daholo ilay zavatra rehetrarehetra fa tsika tsy mandray dia tsika tsy miditra satria nahoana? Satria tsika meny safidy. Ianao zany mana-tsafidy foana, mandra-pialanao ety ambonin'ny tany zany dia mitoetra foana ilay safidinao fa tsy hoe lasa robot ianao hoe zany nandrain'i Jesosy dia zao lasa robot tsy mana-tsafidy. Mana-tsafidy ianao fa omenao azy ny safidinao. Manaiky zany ianao hoe zany angaty tsy tombon'ny safidiko intsony fa alao ianao mihitsy. Indraindray ianao anatin'ny fifandraisana anatin'ny fanambadiana misy an'izany indraindray. Aleo tonga dia ianao manapa-kevitra. Na eo amin'ny zanaka sy ray aman-dreny dia misy an'izany. Ny zanaka mety miteny aleo tena tonga dia dada manapa-kevitra amin'iny fa iny kosa aloha tonga dia matoky aleo tonga dia ianao fa za tsy safidy intsony. Indraindray koa ny ray mety manao hoe aleo tonga dia nareo no manapa-kevitra amin'ity fa voafehanareo io rangaha mety io. Tsy tompony safidinao intsony ianao. Manana safidy ianao fa tsy ny-exercenao intsony ilay safidy fa nomenao an' Jesosy. Amen. Tiako fantatrareo fa ny fandehanana araka ny fanahy zany dia mifanohatra amin'ny fandehanana eo ambanin'ny lalàna. Ndao tsika mamaky tenin'Andriamanitra vetivety kely indray anie eo amin'ny Romanina 4:1. Romanina 4:1 ny 1 ka hatramin'ny 4 dia avy eo dia vakitsika ny 1:12 sy 12 dia ny 1:14 sy 15. Romanina 4:1 1:12 4 dia avy eo fa 1:14 sy 12 dia avy eo 1:14 sy 15. Tiako fantareo fa ny problema zany matetika ao anatin'ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ota. Rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao ny ankapobeny dia manota ianao zay. Zay le izy. Dia vakitsika vetivety ity Romanina ity. Romanina 4:1 naran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa ny ara-nalevina tamin'ny batisa amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka nananganana any Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ary koa tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia atao vo efa matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza velona ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany. Fa ny ota tsy anakery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Ahoana ary anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria izany. Amen. Inona zavatra azo raisina eto? Mampiseho zany Paoly eto fa na dia efa niara-maty tamin'ny Kristy sika dia ka mitafy an'ilay olom-baovao dia mbola mitoetra ny safiditsika. Zareo tsara fa misy safidy apetraka Paoly eto Ozy izy hoe inona mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Azo atao zany. Fa nandrain'i Jesosy ianao zany dia mbola mitoetra amin'ny ota ihany toy izay ianao hoe ka le alao ihany manota dia mitombo ny fahasoavana ohatra. Dia ozy izy Paoly hoe sanatria zany ozy Paoly. Zany hoe mitoetra foana zany ny safidinao na efa ao amin'ny Kristy ary ianao. Manamafy an'ilay zavatra nambarako teo ilay izy. Mbola mitoetra foana ny safiditsika. Manana safidy zany tsika na anota ve sa hiaina fiainam-pahamasinana? Andeha araka ny fanahy ve sa andeha araka ny nofo? Zay le hoe mandeha araka ny fanahy. Androany
safidio ny andeha araka ny fanahy. Tsy hoe andeha araka ny fanahy za zany andeha araka ny fanahy satria le izy koa ohatra mampatahotahotra. Le izy koa tsy hay mantsy izy ity zay farany ty fiainany ity. Tsy hoe andeha araka ny fanahy satria za koa mba miandrandra fitahiana koa ne dia aleoko mitoetra tsara, za mba miandrandra fanasitranana. Mandeha araka ny fanahy ianao satria zanak'Andriamanitra tia an'Andriamanitra. Zanaka zany tia tsy misy zanaka tsy tia zany. Fa ianao matoa zanak'Andriamanitra dia tia azy ianao. Fa tadio fa izy ny tia anao taloha. Dia ho hitoetra aminao foana izay fahatakarana izay fiainana izay. Andriamanitra tia antsika dia mahaly ny fitiavany antsika ity azy ihany koa. Dia andeha araka ny fanahy tsika satria raha andeha amin'ny herin'ny tenantsika tsika dia lasa frustration sy fahatezerana ny farany io raha ezaky ny tenanao. Fa mandehana araka ny fanahy. Raha hitanao hoe tena tiako ianao Jesosy tiako ianao ary teanao ny sitraponao dia mandehana araka ny fanahy. Ny hoe mandehana araka ny fanahy dia zao misokatra amin'ny fanahy masina ny safidinao, ny fisainanao, ny fanapahan-kevitrao, ny fitondrantenanao sy ny ataonao. Ny fanahy masina ny manjaka. Ny fiarahana amin'Andriamanitra koa dia fifampitokisana. Andriamanitra ny misy ahatra be dia be, misy fahalemena be dia be tsika fa manapatokisana atsika izy matoa mametraka amin'ny fanahy masina ato anatsika. Dia tsika koa aoka atoky an'Andriamanitra. Matokisa azy. Indraindray mantsotra misy fanahiana mipetraka ao anatin'ny saina. Za mantsotra tsy dia tena hanokatra be ny fanahy masina tena hiasa atao anatiko fa eto mizarazara ilay izy. Satria indraindray koa misy zavatra matsirotsiro amin'ny nofo ao, tsy tianao ialana dia ampakanao aina kely eo akaika kely ny fanahy masina mba tsy hiasa feno ao anatinao. Zay koa zany indraindray ilay izy. Zay ilay nofo zay. Zay ilay nofo ao anatintsika izay. Izay mila ampanikena. Ahoana ny atao mba tena handeha araka ny fanahy? Misy fotoana tsy na misy fahatongavan-tsaina ao anatintsika. Ohatran'ny hoe za zany ohatran'ny tsy haiko. Ohatran'ny lasa ohatran'ny teren'ny nofo be aho zany. Misy zany indraindray. Ohatran'ny teren'ny nofo aho zany dia misy zahatra fantatra tsy tokony ataoko. Ohatra hoe manao réseaux sociaux, raha misy adiny 9 ao anatin'ny tontolo andro, raha mihoatra an'izany adiny 12 ao anatin'ny tontolo andro dia adiny 9 aho koa manao scroll fotsiny, mijery réseaux sociaux fotsiny ny ataoko. Fantatrao fa lany ny fotoana. Ilay zavatra jerenao indraindray tsy voatery hahasoa foana. Fantatrao fa somary manalavitra anao amin'Andriamanitra ilay izy. Nefa matsiro be eo amin'ny nofo. Mahazaina be ny nofonao. Dia ozy ianao hoe ka lao aloha fa ety ihany e. Zay tsika za zany apetraka ao anatin'izay. Aleo aloha ety ihany e. Aleo aloha tsy mena vahana be loatra ny fanahy masina fa zao eo amin'izay miditra tsehatra ny fiombonana sy ny firaisam-panahy amin'Andriamanitra. Amen. Ny fiombonana dia tsy hoe vavaka fotsiny fa vavaka feno fifampiresahana, feno firehetam-pitiavana amin'Andriamanitra. Le izy zany tsy atao ohatran'ny hoe dingana sy règle mipetraka be hoe zao rehefa mivavaka tsy maintsy adiny 2 dia tsy maintsy adiny 2 dia tsy maintsy maraina atoandro riva satria zany misy tena mampianatra an'izany mihitsy tsy ratsy akory ilay satria mba metraka endrika disipline fa raha tsy ao ilay firehetam-pitiavana dia tsy communion ny anarany fa forcine resaka atao fotsiny. Fa rehefa ao ilay firehetam-pitiavana fa hitanao fa rehefa mandoalika eo ianao dia ohatran'ny gaga fotsiny ianao way ary lasa zay ny atsasakadiny, lasa zay ny adiny 2, ohatran'ny lasa ny adiny 2 mahery nefa mbola manakambara amin'ny tompo foana ary mbola te hijanona eo amin'ny fifampiresahana amin'ny fitiavana. Ary ohatran'ny tsy fangatahana ny nataoko nandritra n'izay adiny fixe ohatran'ny fisaogana be fotsiny, ohatran'ny échange, ohatran'ny fifampitoriana fitiavana be fotsiny nataoko. Zay ilay communion zay. Amen.
midio anaty communion dia efa miditra anatin'ny fiombonana sy ny firaisam-panahy amin'Andriamanitra ianao dia hitanao fa afaka tena mandeha araka ny fanahy. Afaka mandeha araka ny fanahy ianao. Amen. Maneke fotsiny, aza miezaka fa maneke fotsiny fanahy masina. Tena meko anao rangany sehatra. Meko anao sehatra fa fanahy masina nge matoa izy naseho taka ny voromailala. Nareo efa mahita voromailala tsika mandeha iny. Tsy mahita ianao voromailala zany ka hoe vao mihetsika kely ohatr'izao ianao tsy maintsy manidina iny lasa mandeha mitsoaka. Zay le endrika le famoram-panahy amin'ny fanahy masina zany manaiky ny safidinao izy. Manaiky izy. Mora malahelo izy. Ary ny tenin'Andriamanitra ka miteny mihitsy aza mamono ny fanahy, zany hoe possible mihitsy zany izy amin'ny fotoana anankiray misefase. Zany hoe miala tao. Satria tsy tianao ao intsony izy. Rehefa tsy tianao ao intsony izy dia maka sisiny izy. Dia miala izy farany. Ny tenin'Andriamanitra izay mahatratra amin'ny farany nofinjena. Misy fampianarana raha vakitsika ny soratra masina dia izay ny ao nomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Fampitandremana hoe tandremo mijoro tsara fa possible fa io famonjena io mila kolokoloina. Ohatran'ny afo anankiray io. Arehatra mirehatra tsara foana. Misy fotom-pampianarana sasany milaza rehefa voavonjy ny aman'ena voavonjy foana e. Izay ataonao eo fa voavonjy foana ianao. Tenin'Andriamanitra nefa tsy miteny an'izany. Tenin'Andriamanitra miteny hoe izay mahatratra amin'ny farany nofinjena. Ary Paoly ary miteny asiko mafy ny tenako mangana. So dia zaly efa nitory indray no lavina. Dia mitoera tsara miaraka aminy ao amin'ny fitiavany. Fa le tena problème le tena heninao hoe lavitra ny fitiavana an'Andriamanitra. Tena heninao hoe banga ianao. Le problème tsy hoe very any amin'ny afo be zany hijaly mandrakizay. Tsy tena any le olana. Fa le tena olana dia izao. Heninao mihitsy hoe banga zany. Rehefa tsy ampy ny firaisam-panahinao amin'Andriamanitra. Rehefa tsy ampy ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Rehefa navelanao nahazo vahana nofo. Dia heninao mihitsy hoe kay. Ohatra ny lavitra zany. Aiza le fitiavana. Ohatra ny tena banga be zany. Aza mety an'izay fa mandrosoa, mijoroa, midira fenao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa tsara izy. Dia efa nomany ny zavatra rehetra ho antsika. Halleloja. Voninahitra ho an'i Jesosy dia andaontsika hitsangana vetivety dia hisaotra azy ny amin'ny androany. Ray masina tsara indrindra mankasitraka anao ny amin'ny teny izay nizarenao taminay teo. Misaotra tompo malala ny amin'ny afatra izay nomenao. Misaotra raha efa fitiavana ianao ary tsara ianao. Misaotra fa miantso anay ianao mantena handeha araka fanahy satria zany raha teo no mahasoa anay ary zany raha teo no akasitrahanao. Dia engan'izay tompo anao izay tianao sy izay akasitrahanao mandrakariva satria mahasoa anay zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka vetivetsika manao fanatitra dia mizara vaovao kely dia fanentanana antsika mandrakariva mba hanatrika ny sekoly raha-piso maraina amin'ny 7 dia efa mandeha ny sekoly fanasitranana eto amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany eto amin'ny 2e étage ny supérieur Analakely. Ny alarobia ohatran'izay koa sekoly asolo jerena tsara izy teo fa sekoly tokatrano ny amin'ny larobia izao amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany foana eto amin'ny 2e étage supérieur Analakely. Ny alarobia hariva dia misy foana ny école biblique manomboka amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 eo miaraka amin'ny intercession fitondranam-bavaka fifampitondranam-bavaka. Dia mampirisika anao ho avy raha zao ianao vao tonga vita zay ny ray volana tokony mahatra 3 volana liso mbola tsy maninona na tonga zao azy ianao dia mbola manana 2 volana ianao zany ao anatin'io école biblique io. Ny alakamisy dia
raha ny tena izy dia tokony misy ny fifadikanana eny amin'ny Shalom Tanimena, miverina indray ny fifadikanana amin'ny Shalom Tanimena amin'ny 7 maraina manomboka ny fotoana ka hatramin'ny 2 sasany amin'ny 3 eo ampirisihana sy anentanana antsika ampitiavana mba ho avy hanatrika an'izany fotoana izany. Fa za mahita hoe efa elaela zay tsy namonjy an'io fifadikanana io, fa za mahita rehefa mandeha dia tena misy tena ohatrany hoe tena miteny aminao mihitsy Andriamanitra, mizara zavatra aminao mihitsy Andriamanitra mandritra n'ireny fotoana hitokanana, hivavahana sy mba ohatrany hoe mba ampirimana kely ny nofo mihitsy aloha amin'ny alalan'ny fifadikanana. Ny zoma amin'ny 4 ariva dia etsy amin'ny tampokon'olona Analakely foana ny fotoanantsika amin'ny zoma fanotronana dia ny asabotsy maraina amin'ny 7 sasany dia eny amin'ny bypass centre HVKL ny fotoana misy ny fandraisana fanasan'ny tompo eny mampirisika manentana antsika rehetra ampitiavana mandrakariva momba n'ireo fotoana rehetrarehetra iarahantsika ireo. Ny alahady moa dia misy ny cellule de prière sy vondrombavaka samihafa na ny maraina na ny hariva entanina foantsika anatona n'ireo pasteur samihafa raha ohatra ka maniry mba hanatrika sy handray anjara amin'ireny fotoana ireny. Amen. Alleluia. Ndao hitsangana antsika dia maninona moa raha mba mitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika amin'ity maraina ity misaora azy, manomeza voninahitra azy, atsandrato any amin'ny tompony tananao, misaora azy, manandrata azy fa tsara izy, ray masina tsara indrindra, makasitraka anao zay, midera anao zay amin'ity maraina ity indray, misaotra ny amin'ny fotoana ny rahanay teto, misaotra ny amin'ny teny zay nizarainao ho anay Tompo, mandray an'izany zay na za zay mizara ny afatra na izahay izay nitondra ny teninao teto Tompo, ho vai voalohany mihitsy amin'ny alalan'ny teninao, tena handeha araka ny sitraponao Tompo, malala masina indrindra, makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny taonanao anay teto amin'ity toerana ity, misaotra ny amin'izay maheno any amin'ny radio, misaotra n'izay manaraka any amin'ny tambajotra samihafa, misaotra Jesosy fa miparitaka ny fahamarinanao sy ny fa tsy voninahitra izany, tsy ho zay no hita fa voninahitra ao Jesosy, satria ny antom-pisiana eto dia ny anao zay tianao, ny anao ny sitraponao ary toetra ao anatin'ny fitiavanao. Alleluia. Amen. Raisy ny sodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa manomboka izao ianao dia tena andeha araka ny fanahy. Manomboka izao ianao dia tena hitombo ao aminao isan'andro ny fitiavana an'Andriamanitra. Hitombo ao aminao isan'andro ny fahatsapana ny nitiavany ianao. Hitombo ao aminao isan'andro zany fiainam-pahamasinana zany. Tsy terena fa aminahy-ponao dia mitoetra betsaka ao aminao ny fahafahan'i Jesosy Kristy. Hitahinareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka nome anareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana ary, fahasoavan'Andriamanitra mato zao fahasoavan'Andriamanitra mato zao anareo. Samy tanin'i Jesosy daholo tompoko.